Akoatran'ny mpanao politika dia anisan'ny nitondran'ny CFAFI resaka manokana ihany koa moa tao anatin'ny fanambarana izay nataony ny momba ny vondrona raisam-pirenena sy ny tafika. Volana voavy sy Tsira Kotarson Atrandy. Nandray anjara ary tafiditra tamin'ny resaka politika nanomboka tamin'ny 2770 ny tafika araka amin'ny fandinian'ny CFAFI. Everin'ny CFAFI fa anisan'ny mety hahatonga izany ny fanendrenan'ny filohan'ny Repoblika ho filoha faratampon'ny folo alin-dà. Ho an'ny CFAFI dia ilaina ny fisian'ny fanitsiana goavana eo anivon'ny tafika ary everin'izy ireo fa tokony jerena akaiky momba ny fandraisana manambonahitra ambony eo anivon'ny tafika. Fa anisan'ny zavatra napatsanivina hoe misy fiagarana kely mikasika ny tafika, move tena ilaintsika ilay tafika amin'izao zavatra misy zao. Misy tatitra nataony rafitra ny firenena mikambana momba ny fandriampahalemana sy ny sisa aty Madagasikara dia hoe isika manamboninahitra afaka mitondra tafika ny isa azy izay efatra etsy 400 nefa ny isan'ny armenantsika vatandela tsy mihoatra ny 10,000 sy ray alina. Nefa mbola manao fifanana hiditra amin'ny akademia miaramila izay misy tsy mazava koa. Momba ny fianakaviam-be raisam-pirenena indray dia laza ny CFAFI fa tsy miombo-kevitra izy ireo ary miovaova sady manjavozavo ny vondrona raisam-pirenena. Ny fianakaviam-be raisam-pirenena moa anisy zavatra tenenina hoe le sadeka ve tena maharaka marina ny toetsaitsika malagasy satria na le teny anglisy fotsiny dia efa sakana eo amin'ny fifankavy dia manjary miteraka problème. Ho an'ny CFAFI manoloana ny zava-misy tsy tokony hitazaposina ny olom-pirenena, ilaina ny fijoroana sy ny fandraisana andraikitry ny rehetra ahafahana manarina ny tsy mety ary mamoaka ny firenena amin'izao krizy lalina izao.